Coucou daholy rehetrarehetra ny tokantrano any dia misaotra betsaka anareo manaraka sy tapaka ny fandaharana misy ato amin'ny YouTube sy ato amin'ny Facebook page-tsika. Inandray torofintsika androany rehetrarehetra dia mahakasika ny vehivavy. Ina zany ina mampatonga ny elakelam-pen'ny vehivavy lasa mainty be dia mampatonga le eto amin'ny helika ihany koa lasa mainty be. Voalohany aloha raha toa ka manala volo ny vehivavy na lehilahy dia rasoir ny ampiasainy. Ino mampatonga ny hoditra lasa mainty avy eo satria tsy na maratra le hoditra. Dia lasa mivadika mangana le hoditra amin'ny ambanin'ny helika rehefa avy manala volo. Tsara kokoa raha hoe manao ale épilation. Be dia be ny karazana épilation atao mividy ale karazana be dia be izy any amin'ny mpivarotra estetika any. Le tantely hitanareo le apetaka izy dia avy eo hongotana. Apetaka eo le izy dia somary hongotana ohatr'izao. Afaka manamboatra ihany koa nareo any an-trano. Citron dia siramamy no afangaro dia iny no atao somary madity dia avy eo iny no apetaka dia rovitina atao manao ohatran'izao le izy. Alefa mbola asiko ny ingrédient izy dia hitanareo manao anazy. Raha toa ka hoe tsy te hanao an'le manongotra le izy amin'ny tantely ohatran'iny ianareo dia fomba anaovana azy koa hongotana amin'ny pince à épiler. Iny ihany koa izy tsy manina satria mba hafa kokoa izy tsy ela be zay vao maniry dia lasa me manify le volo-kelika raha hoe hitanareo le hoe hongotana dia lasa somary manify dia ela be zany zay vao maniry dia mba lasa madiodio angely ambany helika. Zay koa ny tombotsoa le manala amin'ny pince à épiler. Raha tianareo moa zany ka hoe ho lasa mainty be ny helikareo dia atao foana ny rasoir. Torohevitra tsara fotsiny atokanareo tsara le izy raha toa ka atao amin'ny sira le tantely na koa atao amin'le hongotana foana dia amin'izay mba lasa mandimandina le volo-kelika. Dia ary amin'ny fe ambany indray manina lasa mainty be ny fean'ny vehivavy. Mihoatra zareo dia matetika ny olona ngeza na matavy na olona hazo aina ny tratran'io. Tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy ihany koa. Satria tsy na le elakelam-pen'le vehivavy mifampikasoka le izy rehefa mandeha. Mifampikasoka ohatran'izao satria noho le tavy dia lasa maratra le hoditra iny mifampikasokasoka iny mifampikasokasoka dia maratra hoditra maratra no mampatonga an'ile hoe maintimainty iny fa tsy hoe tsikoko akory. Raha toa kosa aloha ka hoe tsy mandro mandritra ny ray volo normal be ny hoditra efa mangana mbola miampy tsikoko ihany lasa mainty be fa amin'ny ankapobeny dia hoditra mangana no mampatonga an'iny. Ninona ataonareo raha toa ka hoe olona mahazo aina sy ngeza nareo dia tsy miala zany io fa efa mipetraka natoraly eo. Raha ho an'ilay olona somary mahihitsy ianareo nge le mpanao mannequin siana rehetrarehetra iny tsisy ny eo ambany elakelam-peny satria tsy izy la manify dia tsy mikatona leo amin'ny elakelam-peny rehefa mandeha izy fa hita hoe misaraka le izy fa le olona mahazo aina sy le matafy sy ngeza reny matetika ny tratran'le ao amin'ny elakelam-peny. Dia io moa toe-batan'ny olona rehetrarehetra fa tsisy fanomezan-tsiny fa zay le izy. Dia misaotra betsaka anareo manaraka le izy hatramin'ny farany vidéo antsika tsy maintsy misy foana isan'andro asadino mi-abonné ny YouTube antsika sy ato amin'ny page-tsika ihany koa. Zay zareo